Ho alefa amin'ny alalan'ny hafatra elektronika na SMS ny faktoran-jirama manomboka amin'ity volana Jolay ity fa tsy amin'ny alalan'ny taratasy intsony raha ny fampahafantarana avy amin'ny orinasa. Ireo mpanjifa miankina amin'ny masevoa eo Ankadivo sy any Antsirabe no hisantatra ity fomba fiasa vaovao ity izay heverina hitazona manerana ny nosy amin'ity taona 2024 ity ihany. Ho fanatsarana sy ho fanamorana ny tolotra omena amin'ny mpanjifa no antony hialana amin'ny faktora taratasy ary ho fiarovana ihany koa ny tontolo iainana raha ny fanambarana nataon'ny jirama. Manentana araka izany ireo mpanjifa azy andefany mombamomba azy any amin'ny masevoa amin'ny alalan'ny hafatra elektronika noho izany ity orinasa ity ho fanatanterana izany fanovana izany. Higadina tsy ho ela amin'ny serana Tsambony Toamasina ny adian'ny vaovao amin'ireo fiara fitanteram-bahoaka mandeha solika raha ny fanambaran'ny minisitry ny fitanterana sy ny toetry ny andro Valerie Ramonjavelo nandritry ny fivanianany tao amin'ny fahitalafi-panjakana Omanarivo dia fiara fitanteram-bahoaka misa 100 no andrasana ao an-Toamasina amin'ny herinandro ambony. Efa niainga tany Sina ireto fiara ireto tamin'ny 14 Jona lasa teo hoy izy hatrany. Voafaritra hiasa amin'ny lalana roa lehibe ireo fiara fitateram-bahoaka vaovao ireo dia nizotra akoron-drano Amoronakona sy Tsarasoatra Ivato. Nanao antsoavo momba ny krizy mianjady amin'ny sehatry ny lavanilina ny solombavam-bahoaka sy ny manam-pahefana ao amin'ny faritra Sofia. Nanamarika ny député André Razakamanana, solombavam-bahoaka mandry tsara sy ny governoran'ny faritra Sofia, ny jeneraly René Lilson de Roland fa latsaka tanteraka ny vidin'ny lavanilina maitso amin'izao fotoana izao. Eo anelanelan'ny 2,000 ariary hatramin'ny 500 ariary ny kilao. Sosokevitra maro no natolotra izy ireo anavotana ity fanondrana ity, isan'izany fangatana izy ireo ny fividianan'ny fanjakana ny lavanilina araka ny nambaran'ny député mandry tsara ka hodorana avy eo. Miandrandra vahaolana avy any amin'ny fanjakana izy ireo amin'ny ahafahana mampiakatra ny vidin'ny lavanilina eo anivon'ny tantsaha. Mizotra ampilaminana ny fanomanana ny fanadinana bakalorea ary efa amperinasa ireo mitoka-monina misana ny fandrafetana ireo laza adina hoy ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana Ratsiansa androany. Tsy misy fiantraikany amin'ny fanatanterahana ny fanadinana bakalorea 2024 ihany koa ny fahaverezan'ny fitaovana fototra ny solosaina iray tao amin'ny departementany fikarohana sy ny Aivao eo anivon'ity ministera ity raha ny nambarany avy ao amin'ny ministera ny sabotsy teo. Nosindrina ihany koa fa navery aza ny fitaovana mitahiry ny angon-drakitra tao amin'io departementa io dia mbola afaka mitohy ny asa satria ananana dika mitovy avokoa ireo antotan-kevitra rehetra tao anatin'ny fitaovana fototra. Tamin'ny sabotsy maraina teo no hita fa nisy namaky ny hevitra roa tao amin'ny biraon'ity departementa ity ka navery ilay fitaovana fototra mitahiry ny angon-drakitra. Eo amin'ny taranjam-bolona kitra, LGK Plus sy AS Fanalamanga no hanao ny lalao famaranana amin'ny fiadinany amboaran'i Madagasikara. Ny AS Fanalamanga no tafakatra farany rehefa nandresy ny CFFA tamin'ny lalao natao tamin'ny Alahady tolakandro. Nisaraka atisahala iray no iray izy ireo tamin'ny fotoana ara-dalàna ary nahazo fandresena ny AS Fanalamanga tao aorian'ny fandakana Tirobut. LGK Plus kosa dia efa tafiakatra amin'ny lalao famaranana tamin'ny sabotsy teo rehefa nandresy ny Kosovo tamin'ny Sarainy Ouch noho ny baolina matin'ilay mpilalao Camerounais Kevin Akambi Ismail tamin'ny minitra 7:20.